Tany Anjeva kosa ny maraina teo no nanambarany Orlando Robmanana tamin'ny fomba ofisialy ny filatsaha-kovidia no filoham-pirenena. Teknisianina afaka mitondra fanovana ho an'ny firenena ny tenany ary miantso ireo teknisianina mahay mba afaka hitondra vahaolana ihany koa ny tenany. Claude Arasoluson sy Mamorosoanevo mitaritra izay vaovao izay. Ny maraina teo no nanambara tamin'ny fomba ofisialy tany Anjeva ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha fa irotsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary efa tafapetraka tamin'ny fotoana io ny taratasy filatsaha-kovidiana teny amin'ny HCC Ambohiday. Nambara nandritry ny fionany tamin'ny mponina tany Anjeva fa teknisianina ny tenany ary miantso ny teknisianina mahay sy endry matahotra an'Andriamanitra ary mahafehy ny olana eto amin'ny firenena izay afaka mitondra vahaolana ny antoko Madagasikara viana sy fanantenana. Tsy tokony atao fitaovana intsony ny teknisianina. Ampiasao amin'ny tokony izy ny teknisianina malagasy, apetrao amin'ny toerana sahaza azy izy. Io le atao hoe valorisation des compétences, aza eritreretina ho toy ny fitaovana politika hitazomana seza fotsiny, aza eritreretina ho toy ny fitaovana azahoana tombotsoa manokana fotsiny, fa avelao izy asa ampiatra ny fahaiza-manao dia ho hitanareo ange ary raha Orlando Robmanana ny tatany eto amin'ny firenena dia manome toky fa azo vahana apetraka amin'ny toerana tokony izy azy ny teknisianina malagasy rehetra. Voalazany fa vavolombelona nahita ny fitantanam-bolam-bahoaka ny tenany izay efa nitanany andraikitry ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana nandritry ny enitaona ary efa niasa ihany koa teo anivon'ny fisafoana sy ny fanadihadiana teo aloha. Tokony ho fantatry ny vahoaka ny fampiasam-bola mpanjakana, misy ny subvention mandrirama, ny fonds spéciaux ny repitondra sy ny fandaniana samihafa. Rehefa natambatambatra ireny fandanidanimpona lazaina fa fampandehanan-draha raha-mpanjakana ireny dia hita fa tena mihoatra ny 1200 miliards no tokony azo fehezina tsara ary ampiasaina verina dia vahoaka amatsiana foto-drafitrasa rehetra na ny toadrano antombona voka na ny lala amoahana voka na anapanjariana ny fitsaboana dia fotsiny lazaina foana fa hoe tsy mandovola nefa mandovola na ny manadio trano any amin'ny trano fitsaboana raha dia mandovola masoko zao mahita an'izany ny fampianarana ny tetikasa kely rehetrarehetra ty amin'ny fototra ty izay mampiova ny fiainan'olona dia tsisy famatsiana fa ny famatsiana rehetra ao anaty fetibola dia any anivon'ny ministera ny tantanina amin'izany rehetrarehetra. Raha teknisianina manana viana no filoham-pirenena dia afaka mametraka arika ho an'ireo teknisianina namany. Anisan'ny zava-dehibe ho an'ity kandida ity ny fanadiovana ny teti-bolam-pirenena sy ny fanitsiana ara-drafitra. Iova arak'izany ny teti-bolam-panjakana ary ny komina dia hisitraka teti-bola amatsiana ny drafim-pampandrosoana na ny plan communaux de développement.